fa mampitombony ny gouvernement américain avy roa iny ny famatsimbola ho an'ny tontolo iainana eto Madagasikara. Famatsimbola mitetina raiky amby efapolo tapitrisa dolara no novatsiany sampandrara misana fandrosoana iraisam-pirenena any Madagasikara ho an'ny fiarovana sy fitantanana ny tontolo iainana mandritra ny 5 taona manaraka. Tetika asa 3 no ivotra ao anatin'izany izay asa any amin'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Diana, Analanjorofo, Sava, Androy, Vadovavy sy Fitovinany. Eliza Hermanna sy Arfidi Jakoto Manalina. Nanokatra tetikasa 3 lehibe ny gouvernement américain nampina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara ampitombona avy roa eny ny famatsimbola ho an'ny tontolo iainana amin'ny alalan'ireo tetikasa ireo izay mifototra amin'ny tany asa eo akaikin'ny faritra rovana, ny fiarovana ny ranomasina sy fandrindrana ny faritra Anjonona ary ny ady mikolikoly anatsarana ny fitantanana ny tontolo iainana. Iasan'ireo tetikasa ireto ny amin'ny faritra Menabe, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Diana, Analanjorofo, Sava, Androy, Vadovavy sy Fitovinany. Famatsimbola mitentina raiky amby efapolo tapitrisa dolara no ampiasaina amin'izany mandritra ny 5 taona manaraka. Samy manana tanjona samihafa izy ireo ary ho an'ny fanjakana, ho an'ny vahoaka malagasy ihany ny tombotsoa sy ny vokatsoa azontsika azo amin'ireo tetikasa anankitelo ireo. Ny voalohany araka ny teneniko teo USAID Arena dia ny tanjona dia ny fiarovana an'ireo faritra manana zavaboary aty antany. Ny faharoa USAID Riake dia fiarovana ny faritra ny an-dranomasina miaraka amin'ireo vahoaka mipetraka manodidina ny ranomasina sy mpanjono. Ary ny fahatelo dia USAID Mizana, io tetikasa io dia manome paikady sy tosika sy fanamafisana an'ireo ady amin'ny kolikoly ara tontolo iainana. Mino sy manantena ny ministera anjony sy ny toekarena manga fa ampiova ny fiainan'ny vondron'olona eny fotony izao atetikasa rahantsika amin'ny USAID zao mba hisiany zany antsoina hoe économie bleue na izany toekarena manga maharitra zany ary ahitana rehetrarehetra tombotsoa ao anatin'izay. Nanomboka ny taona 2024 itentina 520 amin'ny tapitrisa dolara ny famatsimbola avy amin'ny gouvernement américain ho an'ny fandaranasa miady amin'ny fandranana biby antsokitsoko sy azo sarobidy manamafy ny fitantanana ny arena voajanahary manatsara ny fitantanana ny ala sy ny ranomasina. These 3 new activities will build off our former tetikasa vaovao anankitelo dia alohy ny ezaka izay efa nataon'ny projet mikajy ho fiarovana ireo faritra rovana toy ny Menabe ary ankoatr'izay ihany koa dia misy ireo faritra hafa eto Madagasikara izay ho tafiditra ao anatin'ireo tetikasa 3 ireo toy ny any amin'ny Batany. Reharehanay Amerikana ihany koa ny milaza fa misy ny vola mitetina 13 millions de dollars natokana manokana ho an'ny fiarovana ireo arena voajanahary an-dranomasina. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ireo tetikasa 3 vatsiny sampandrara Amerikana misana ny fandrosoana iraisam-pirenena ireo dia ny USAID Arena, USAID Riake ary ny USAID Mizana.